Fifaliana ho any miarahaba antsika jiaby tanora manerana ity Fédération Madagasikara avaratra ity. Mitsangana eto anoloantsika ny tegnako amin'ilay programa lehibe izay iarahantsika jiaby mitolona amin'ity taona ity dia ilay programa ny atao hoe OIM ho an'iry mission na hoe iraka ao anatin'ny taona iray. Saorana an'Andriamanitra ny fiaran'Andriamanitra miasa amintsika avy amin'ny alalan'ny fanahiny izay mampatsiaro antsika izany mazava-dehibe izay asa izay. Saorana an'Andriamanitra ny fandaminana rehetra izay efa vita ary ny fandaminana izay mbola atao ientsika mbavaka mba hiditra antsehatra mandrakariva Andriamanitra ary Andriamanitra lanitra ilay tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ilay Jesosy Kristy ilay filopitarika lehibentsika no angatantsika miaraka amin'ireo anjela tapitrisany no hitarika antsika amin'izany asa fanafiana lehibe dia nitetika asa no OIM zany. Fa mitsangana eto ny tegnako amin'io asa lehibe io tsy maintsy miasa antsika fotoana izay tokony foazana amin'izao fotoana misy antsika zao ty. Mety maro ireo karazana krizy izay mandalo amintsika vokatrin'ilay fioboana ilay confinement io dia afaka malala manao antsoavo aoka ny tanora tsirairay avy dia andray izany ho adidy masina. Vola zay koa hoe adidy masina dia izao mandray izany ho zavatra anankiray dia tsy maintsy ho tanterahana. Tsy hanao rery no misahirana amin'izy io afaka malala. Za izay mpanomponareo koa mba sahirana ary miaraka mikely egny fantratra antsika jiaby raha ohatra ka hiarahantsika milanja izany asa fanompoana lehibe izay hiarahantsika amin'ny fiangonana zay dia mahavita zavatra tsara antsika ary natao voninahitr'Andriamanitra zany ary ho satry voninahitrintsika rehefa avy amin'ny raholanitra ny tompontsika. Ka mampahery sahady ny tanora rehetra amin'ny fiatrehana izany défi lehibe zany dia amin'ilay programa atao hoe OIM. Manana programa anankiroa antsika amin'izy io programa lehibe io. Ny anankiray atao any amin'ny église locale angatana ny tanora rehetra dia présent, tsy misy tsy manatanteraka fa miara manatanteraka ary ireo fitolomana mbavaka maro samihafa sy ny fitsandrana ny tena ao anatiny sy ny fandraisana anjara aoka nanafanapo feno. Fa ny OIM dia natao fanolokoloana sy ny fanamboarana dia fanamboarana ny bagage ara-panahintsika, fanamboarana ny toe-panahintsika afahantsika mitsaina ny tompo amin'ny raholanitra. Ny fanirina dia izao tsy misy tanora iraraka amin'ny tany, eny tsy misy fiangonana iraraka amin'ny tany rehefa avy ny tompontsika. Ka izao ny fotoana, izao ty ny fotoana izay afahantsika manamboatra ny toe-panahintsika. Izao ny fotoana afahantsika mandray fanapahan-kevitra, manao famindra vaovao hanomanantsika ny fiavian'ny tompontsika. Fotoana izay afahantsika mizara ny filazantsara. Tsy adinontsika ireo teniteny izay iarahantsika manerana ny fédération dia izao miara-malahelo, miara-mitomany ary miaraka ho satrona satry voninahitry ny fiainana. Zany hoe miaraka faly rehefa avy ny tompontsika dia hiaraka andresy antsika. Ry avako malala ny angatako amintsika tanora dia izao antsika miara-manolo tegna feno amin'ny fagnaragnan'Andriamanitra. Miezaka izay ametraka lamina, ametraka rafitra aoka ny CD sy ny C rehetra dia agnaramaso feno amin'ilay tanora ao amin'ny fiangonana. Tsy misy tanora avela tsy andaharana fa ny angatana aoka ho resy ampahamatorana tsara ny asa. Tsy maharitra antsika manatanteraka ny OIM fa ao anatin'ny 85 jours no afahantsika jiaby miara-mamindra. Ny angatana ny loholo-piangonana anaramaso ny fiangonana ankapobeny, ny pasteur anaramaso ny district ankapobeny, ny filohan-tsampana tsirairay avy dia samby anaramaso ny sampana misy azy. Atsika chef guide namana sy ny master lead atsika izay manana maro-pandrosoany sile dia angatana atsika rehetra samby andray antoka amin'ny fandaminana rehetra izay misy ao anatin'ny fiangonana. Ity sary izay asehontsika ty angatana ho voaparitaka manerana ny fédération misy atsika. Ka izay mahazo dia angatana mampita, ny mahazo angatana mampita. Everiko fa tsy ho ela dia mety misy fotoana izay agnanaovanay descente indray agny amin'ny district misy atsika tsirairay avy agny ary misy fotoana koa izay agnanaovan'ireo chef régional descente mety misy fotoana agnanaovan'ireo chef ny grande zone descente miaraka amin'ireo chef sy ny chef tena ao anatin'ny district miaraka mizaha akaikikaiky kokoa ny fanoloran-tena atsika fiangonana. Atsika tanora rehetra dia angatana feno ny fanoloran-tena. Amin'ny sabata ho avy zao dia misy fotoam-pivavahana lehibe atao isa-piangonana manerana ny fédération. Ary zany fotoam-pivavahana zany io zany ilay agnanaovana hoe culte officiel mikasika ny projet ny OIM agny amin'ny fiangonana misy atsika tsiraikaraika. Ao ka ny chef guide rehetra hiara-hiasa amin'olo fiangonana, hiara-hiasa amin'ny pasteur, ametraka programa matipaika tsara manomboka amin'ny filentehan'ny masoandro
ary hatramin'ny filentian'ny masoandro iarahantsika rehetra amin'ny fadiany fifadian-kanina total lazaiko hoe total dia zao fifadian-kaniny 24 heures manomboka amin'ny hariva ka hatramin'ny hariva fifadian-kaniny izay iarahantsika rehetra tsy misotro rano iarahantsika rehetra tsy mihinana sakafo fa tena fifadian-kaniny tanteraka no ataontsika ary agnelagnelan igny fotoana amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 tolakandro izay idiran'ny fiangonana mahazatra no agnatanterantsika fa ny fompivavahana manokana dia ny ouverture officielle-ny izany activité-ny OIM zany magnetaka antsika rehetra iaraka andrianjara nefa misy programme napetraka anay agny amin'ny fiangonana izy igny no angatanay apetraka atao affichage ary angatagna ny fiangonana rehetra agnaraka zay lamigny zay tsy hoe mifadiany tsotra atsika tsy nivatantsika ihany no manolo tena amin'Andriamanitra hatramin'ny sakafo tokony hoantsika dia atolotra itsika agnatanterantsika zany asa zany OIM dia tsy mikitika ny programme n'église tsy mikitika ny programme district na mikitika ny programme ny fédération zay efa napetraka fa mifanohitra amin'izay aza makamafiorina ny OIM ka zao le programme sy ny lamigny apetraka any amin'ny fiangonana dia tanterahana fa ny OIM dia makamafy izay ny programme zay dia tsara atsika mahatakatra ka ny vola rehetra ampiasaigna amin'ny OIM dia vokatry ny fanoloran-tenatsika iarahantsika manerana fédérationna manao ezaka dia ny hoe rehefa mifadiany atsika tsy vitany vatagna atsika ihany mifadiany fa ny sakafo izay tokony ho antsika no atiritsika am-piangonana tsy atambatra ny volam-piangonana ireny fa natao ho fanohanana OIM reny magnantegna atsika tanora rehetra indray anjara amin'le 12 septembre ho avy zao indray dia iaraka anatanteraka tapany faharoa ny OIM io atsika miloha hevitra anankiray atao hoe AVA 2021 izany AVA 2021 zany dia ny hoe avitra ho any Antsiranana 2021 aty adiego tamin'ny tanàna no ifamoriantsika mianakavy manerana ny fédérationna ny Antsiranana nanao anatin'ny fikambanana tanora nanao tsy ao anatin'ny fikambanana tanora dia asaigny ho tonga eto Antsiranana avokoa fa ho atsika tanora rehetra dia ny tanora manomboka amin'ny explorateur miakatra angatana ny distrika rehetra tratra ny isa izay angatanay amin'ny distrika fa tsy maintsy mitady tanora 3,000 en tenue correcte atsika eto Adigo ka manomboka zio atsika magnetaka atsika rehetra mandraitra tenue magnamboatra tsara ny fanamina ary ny tsara indrindra amintsika no asehontsika amin'izany OIM zany ny aventurier koa mba manao tenue fa ny aventurier tsy tafiditra ao anatin'ny isa 3,000 fa ny aventurier tombony fanampiny zany isa 3,000 zany fa ny 3,000 zay ilayntsika dia ny 3,000 manomboka amin'ny explorateur ka hatramin'ny ambassadeur ary ny aile koa magnantegna ny fiarahantsika rehetra miasa manantena atsika tanora iaraka miditra ko Andriamanitra mba sy tay mba ho isy dia ny tagnatsika eo amin'ny fédérationna misy atsika rehefa avy ny tongotsika dia miaraka am-pifaliana atsika fankahita ary ity tenitsika ty dia ho satron'Andriamanitra satrovoninahitry ny fiainana koa manantena ny zany teny fikasan'Andriamanitra zany ny tegnako dia tiako koa ny mizara izy aminareo Andriamanitra mba sy tay anareo makasitrika tompoko